Ny hetsika karakaraina ara-pitsona dia conférence momba ny resaka fanomezana fianarana ny ivelany indrindra ny amin'ny faritra Amerika avaratra iny izany. Ny tanjona amin'ilay izany dia efa manatona ny hoe asan'ny fan-éducation agency ny fanampiana ireo mpianatra izay maniry mianatra any ivelany, fa fanampin'izay koa izany entina namporofona ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ihany koa hoe isan'ny zavatra azo idikisana tsara ny fan-éducation agency izany, satria raha tamin'ny voalohany tany izay namokatra azy io dia ihany fa betsaka ny fisolokiana amin'izao fotoana izao, dia isan'ny zavatra mahatonga ny karakaraina conférence io izany mba ahafahana manaporofo amin'olona hoe azony atao tsara matoky ny fan-éducation agency tao. Ny horesana amin'ny conférence izany hoe ahoana sy ahoana avy ny tokony atao raha tia amin'ny fianarana ny Amerika avaratra. Ny Amerika avaratra tiana ho lazaina eto Canada sy États-Unis. Dia eo ihany koa hoe ohatrohatriny ahoana ny budget tokony ilaina, ohatrohatriny ahoana ny resaka bourse, mety misy possibilité ve. Dia io izany mpianatra rehetra izay liana izany ny amin'ny fianarana ny ivelany dia afaka tonga daholo toko ary asaina manokana mihitsy miaraka amin'ny ray aman-dreny, satria mankany ivelany io tsy vitan'ny ankizy rehetra, tsy maintsy misy ny akorin'ny ray aman-dreny koa izany. Iantoko efa misy anankifito izany zao lasa any Malaisie, Inde dia États-Unis nisy tamin'ny farany herinandro teo. Ny fotoana ara-pitsany tsy natokana hoe ho an'ny olona manana baccalauréat fa na olona manana licence sy master afaka tonga ihany koa. Dia ny rapitso tsy miresaka amin'ny conférence manokana ihany fa ho an'ireo mpianatra izay tena tonga dia tia mahatonana ivantana izany vitan'ilay conférence dia afaka manatona ny toko ary afaka mamaly fanontaniana tsara izay amin'izao fotoana izay. Izany izany mety ho sarotra be ny Malaisia fa ny eritreretina mety eo hoe zato.